sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ihirahira avao ny tompo fa nahavita zava-mahagaga, naneho ny fahamarinany tamin'ireo firenena. Aleluia. Ankafaliagna ankaravoagna ampitsikitsikiagna no mbola merimberegnana ny teny fiarabagna amintsika tserekeraiky isan-tokantragno ny isan-tokona ambaravaragna amin'izao natratrarantsika ny alady fahadimy amin'ny fankalazantsika ny Paka taonaby zao. Loha hevitry naroson'ny fiangonana ho antsika amin'ny ty niany ty diany hoe ny tena apôstôly matoky mifankatia tsy matahotro. Alodiny tsika io loha hevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesana ny famakiagna ny tenin'Andriamanitra sakafom-pagnahy izay naroson'ny fiangonana odinintsika. Ary efa avy moa dia asainiko atsika mbola hiaraka hitandregny ny fampianarana toriteny izay nataony iray aman-drenitsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ka atolotra anao ampitiavagna ampanajagna zegny eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity. Vakteny masina voalohany boky mitantara ny asan'apôstôly. Tamin'izany andro izany nankany Jerusalema i Saoly ka nitady ikambana tamin'ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra satria tsy ninoany fa mpianatry Jesosy koa izy. Tamin'izay nalainy Barnabe izy ka nentiny tao amin'ny apôstôly, dia notantarainy tamin'izy ireo ny nahitany ny tompo teny an-dalana sy ny nitenenany taminy, ary ny hasaiana nasehony tamin'ny toriany ny anaran'i Jesosy tao Damasy. Izao vao niara-niditra sy nivoaka tamin'ry zareo tao Jerusalema izy, sady nitory tamin'ny kasaiana tamin'ny anaran'ny tompo. Niresaka tamin'ny jentily koa izy, ary niadihevitra tamin'ny helenista. Kanjo notadiavin'izy ireo ho vonoina. Ka noho ny fantatr'ireo iray finoana izany, dia nateriny tany Sezaria izy, vao nalefany ho an'ny Tarsa. Niadana ny eglizy eran Jodea sy Galilea ary Samaria mantolo fa izany, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fatahorana ny tompo no niamaro tamin'ny famporoisian'ny fanahy masina.
izany ary ny tenin'ny tompo isorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany Masinda Joana apôstôly. Anaka, aoka tsy ho tiam-bava sy amin'ny teny fotsiny, fa amin'ny asa sy amin'ny fo tokoa. Izany no fantarantsika fa avy amin'ny marina isika. Sy azahoantsika mampatoky ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha manameloka antsika ny fontsika, dia lehibe noho ny fontsika Andriamanitra, sady malala ny zavatra rehetra. Ry ava-malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia mahazo manantona an'Andriamanitra amin'ny toky isika. Ary na inona angatahintsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo amin'ny masony isika. Ary izao no didiny, dia nohantsika an Jesosy Kristy zanany sy ny fifankatiavantsika araka ny didiny nomenantsika. Izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary ny afantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanainy izay nomenantsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoroatany Masinda Joany, toko 5:10, andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Izay mitoetra ao amiko sy toerako no mamoa be. Tamin'izany andro zany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, izaho no tena fotoboloboko, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia esorina, ary zay rehetra mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo zao, noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomoera ao amiko, ary izaho hitoetra ao aminareo. Fa ny sampagna zay tsy miray amin'ny fotoboloboka, tsy mahazo mamoa ho azy. Ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho no fotoboloboka, ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy toerako no mamoa be, satria raha tsy izaho, dia tsy maefa na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko, dia ariana anivelany, tahaka ny sampana ka mena. Ary hangonina ny sampana, ka hatsipy ao agnaty afo, dia may. Raha mitoetra ao amiko ianareo, ka mitoetra ao aminareo ny teniko, dia hangataka zay tianareo ianareo
ka hatao aminareo izany. Ho voninahitra ho an'ny raiko raha mamoabe ianareo sy tonga mpianatro. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araky ny volagnisika dia isaky ny alahady amin'izao paka izao dia mampisongadina toetran'i Jesoa anankiray ireo vakiteny aroson'ny eglizy. Tamin'ny alahady lasa teo i Jesoa mpiandron'ny tsara no nalalinitsika. Tamin'ny alahady fahatelo i Jesoa miara-dalana amintsika, olona velona eo anivosika mitondra fiadanana ary miara-miaina amintsika. Ny alahady faharoa i Jesoa endriky ny famindrapon'Andriamanitra, izy lay famindrapon'Andriamanitra eo anivosika. Ny alahady ny paka i Jesoa nitsangako velona ka zary aina vaovao ho asika. Ka amin'izao alahady fahadimy paka izao ary dia i Jesoa voaloboka, foto-boaloboka moa no mahazatra asika, fa Jesoa voaloboka ary isika no rantsany no asongadiny ny vakiteny, isika no rantsana izay mifikitra aminy, mitoetra aminy ary dia mifanaraka tsara amin'ny fiomanantsika ny filan-kevitra pastoraly ity alahady fahadimy ity zay andiniantsika ny Jesoa foto-boaloboka. Ary izay fanoarana zay mety tsy dia aisika satria tsy dia maro amintsika no mahita an'izay hoe voaloboka, foto-boaloboka izay, fa raha tsorisika zany dia izy i Jesoa ny fototra kakazo ary isika no rantsany. Ka ny tiany eglizy, tiany Jesoa fantatra ary dia izay no lalana fanorenana ny eglizy, satria ny paka dia fandalovana pasazy miala amin'ny fiainana ratsy ka miditra amin'ny fiainam-baovao ka tonga sika ho fiainakavian'Andriamanitra, olo raika ao amin'Andriamanitra, ka fanorenana ny eglizy zay. Ka raha te hanorina ny eglizy ary sika, na eglizy trano zay, na eglizy olona velona, na ETA zany, na EOV, dia sy maintsy mitoetra ao amin'ny Jesoa isika mba hamokatra. Ary dia izay no ambaran'ny evanjely amintsika ary ambaran'i Jesoa mazava tsara. Izao no tena foto-boaloboka ho izy ary ny raiko ny mpamboly. Izy no lay voaloboka mahafapony ray satria nanao ny sitrapony, nanaiky azy ampitiavana ka namokatra be. Dia izay koa no tsy maintsy anjara-piainantsika. Inona moa no ilaina ny voaloboka? Araky ny lazaisika sy dia fantatra sika loatra fa ny avy amin'ny voaloboka no anaovana ny divay, ary dia ny divay ao amin'ny baiboly dia manambara fivelomana, afaliana, manambara aina. Ary dia izay no atolotry ny Jesoa amintsika amin'ny Eukaristia raha ny divay miova ho rany. Ka izay koa isika raha mitoetra amin'ny fototra dia izy dia amokatra be isika sampana. Raha ny sampana kosa tsy mamokatra araky ny enosika ao amin'ny evanjely io dia hotapaina ary dia atao any amin'ny afo ary dia potika ary sanatriana izany. Ka izay indrindra no mahatonga sika ary milaza matetika an'izay hoe aoka isika ho génération mpanorona fa sy sanatria izany ho mpandrava ka ho mpanapotika. Mpandrava isika raha rantsana sy mamokatra isika raha mitoetra ao amin'ny Jesoa. Ary dia izay ny maha kristianina sika. Fafantaro koa nefa fa sy maintsy ho ratsanana, zany hoe diovina sy kelikely izay maha kristianina
kristianina sika izay, ary zay no ezaka ataosika mifanorenana ny eglizy. Ny sampana ho izy zay sy miray amiko de sy afaka mamoa samyrery, fa raha te hampamokatra sika zany, de raha te hampamokatra ny fiainatsika de sy maintsy miray am Jesosy. Kanefa na izany aza dia sy maintsy idiovina zay rasana izay mba hamokatra bebe kokoa, ka izay indrindra ho voninahitry ny ray ary ho feno ny hafaliantsika. Ka ataoko fa izay ny sy maintsy ezaka ataosika ry kristianina havana, fa indrindra isika manomana ny filan-kevitra pastoraly tandindon'izay fanorenana ny eglizy izay, sy maintsy misy ezaka izany. Zay le ataosika hoe fahafoizana, zay no lazaisika hoe faharetana, zany hoe sy maintsy maharitra isika sy hitoetra ao am Jesosy, sy hoe androanitsika mivavaka dia eo no eo de ho amokatra isika. Mety ain'Andriamanitra tao zany, satria tsy misy sy ain'Andriamanitra tao, kanefa mianso asika hiezaka izy, ka io ezaka asika io ny fanadiovana, ary zay ny faharetana izay. Ary dia sy maintsy say ihany koa isika manana fahasahina, satria indraindray eso'ny olona tahaka nataon'ny Jesosy, nataon'olona tamin'i Jesosy, mety aratsian'olona isika ka aoka ho say izoro ho vavolombelona tahaka ny Lucien Botovasoa, sy navozo izy fa nizoro ho vavolombelona. Ary aoka isika anambarasika fa tena mitoetra ao am Jesosy tokoa isika, de aoka anana fitiavam-bavaka isika. Ary zay no anararotina heto anasanatsika mba hivavaka bebe kokoa, fa indrindra am'izao fiomanana akaiky de akaiky amin'ny filan-kevitra pastoraly zao, ansosika ny fanahy masina mba anavao asika ny fahasoavan'Andriamanitra anentana antsika, ka tonga asika ho génération tena mpanorona tokoa, araky ny voalazany ny vakiteny voalohany. Hitasika fa andeha any Jerosalema i Paoly andinika miaraka amin'ireo apôstôly, miaraka amin'ny Piera, ka izay koa no ataosika amin'ny filan-kevitra ho avy ety amin'ireny vohitry ny dioseze sika andinika ny anorenatsika ny eglizy tahaka an'ireo apôstôly voalaza amin'ny vakiteny voalohany. Niainga i Paoly sy ny namany ary Barnabe andeha ho an'ny Jerosalema andinika ny fanorenana ny eglizy zay, mba hivahatra sara, hifototra sara, hifahaka sara amin'ny fiainan'ny eglizy, ny fiainana andavanandro. Ary de zay no ezahsika amin'ny filan-kevitra pastoraly, ka aza mahavozy isika ary mirosoa amin'ny ezaka rehetra ataosika. Raiso ny adiditsika, dinio reny taratasy nalefa amintsika, ka afahasika manatanteraka azy. Ary de zay no ampisahiviny ny vakiteny faharoa, dia ny taratasy ny masindazoany manambara ny zay fanorenana ny eglizy zay amin'ny alalan'ny fifankatiavan'ny vita batemy. Hoy ny vakiteny faharoa, anaka aoka isika sy ho tia ambava sy amin'ny teny fosiny, fa miasa sy amin'ny fo tokoa. Ary de zay no entsika anorina ny eglizy olona velona. Ary de zay no tena apôstôly, ny apôstôly zay miray aina amin'ny Kristy, mitoetra ao amin'ny Kristy ary toeran'ny Kristy, ka amokatra be. De sy inona zay apôstôly zay fa mahatoky, mifankatia sy matahotra, fa mijoro ho tena vavolombelona. Ry Jesosy Tompo amin'izao fiomanana ary amin'ny asa fanorenana ny eglizy olona velona sy ny eglizy trano zao, dia mangataka aminao zahay, ianao no fotoboloboka mba ho mafimafy kokoa ny fiombonanay aminao, amafiso ny finoanay, ka sy avozo zahay anana fahasahina, ka vonona afoy amin'ny fanorenana ny eglizy trano sy ny eglizy olona velona, ary anana fahasahina tokoa izahay, ka ho fahazavana sy fanasina
eo manodidina anay amin'izany fanorenana ny eglizy izany, ary anana faharetana ifikitra aminao tokoa izahay, satria ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainanao anay, anana fitiavam-bavaka tokoa ane izahay, ka ho feno hafanampo tanteraka ary ampamokatra ny fiainanay, ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, amokatra fahamarinana, ahay ampanjaka ny fihavanana marina, ahay iady amin'ny fampizorona ny rariny sy ny hisiny, ary dia engany i Lucien Mbotovasoa izay modely ho anay, ahafahanay tokoa iroso lalindalina koa amin'ny fanorenana amin'izay hoe génération mpanorona anay izay. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Seul